ambangitokana na ny mistera ny Obakar, nosoratan'ny Aksiel, novelominy Vantso, ny Ravo, Saloy, niaraka tamin'ny Faly, Tahina Nantenaina, Arsinez, Roland Ramanatsony nandray feo, Anjariliva ny Nana Totosa. Dia zandry dadatono andoteako aty aminao asa raha afaka any anampy roalahy ihany anao na tsy fa tena ty asa mafy any Arabia sana talonga izay. Resaka matotra ve aloha ty ataony sy amiko ty ry sedera sa anjoanjo fotsiny tena resaka matotra fa tsy anjoanjo zandry dadatono ako totoa. Ka izy ary sao tsy misy zandry ny se no tsy niaraka tamin'se nefa nareo lany hoe maniry asa any Arabia zany ve matotra anao andrandrana andray ve no anafenana losola fa ainao ihany le jy misy ny toetra n'iny efa mifanaraka mihitsy nge zay roalahy fa hoe akaty nefa dia zao izy tsy tonga zao akory hitanse zany efa andala nono izy fa efa natsokoa telefonina teo ka zay miditra mihitsy angamba izy ko aizy zany raha tontoa aty avy eo nareo aizy mangvomarena ngisy zany ry Jimmy zao ve ny asa any Arabia fihinandray ty mamy tya sady tsy manaja fotoany alany zao vao tonga tena désolé raha désolé fa tena anniversaire ny Rafotsy omaly de revy be atry ny aly fa tsika ndray forma be sady efa namely vasom-boana ka misy lesy alahy tika tsy efa sady tsy anasa letsy nareo ny mbola taokala ihany mifandiny tsara aloha nareo roalahy vao makaty amiko na mitadiava asa hafy tsy kilalaonjaza ny asa any Arabia ary tsy vita mpiondra tavoangy tontora erikosy mavita zao bany zao sady maharaka rito mafatandremo tsy raiky ty tsy azakazaka alika akory izy tika hoe ho vita ny trangalela asa hafa tadiaviny zangery dadato tena mazoto ary vonina iala amin'ny asako na de hoe zao de zao azy fa maninona ny asany sy ohatra malaza tsy nanana ohatra ny vilitsaonako anarany fotsiny hoe miasa amin'ny zone France fa kely karama tena tsy mahavelombady amanjanaka akory nge zany azoko dinihana any aloha ny momba an'se raha hoe tena vonina tokoa sy de za zany mba ahoana raha tonton sa ataonareo zanak'alafa ny kofy rehefa mafiady takan'izao so mba tsirarony kosa ranga zany samy vony serve zay roalahy niaraka ihany ka noho ny rehefa be lelo voasarahanao kelahy kosa nge lesy tsy matotra ary Jimmy resaka zay reny arazoko fa azatelanina mbokozy tena vonina iasa ary tonton fa zay ilika ary profo zany de anao divorce zay sotoka manomboka anio ena ry fantarareo tsara fa apolotona ny asako tany Arabia ary manana sakaiza arabo any iza moa zany le anarany dadato Ameda ary sy manana hotely lehibe Ameda ary sofera mpanatitra sy mpaka kliano asako tao aminy tsara fanahy izy ary tsara fa mikarama raha tena voninareo ohatra tena vonina de vonina tokoa ary dadato fa tena matoko ianao ka atsa ty zany olona nifindranendra aleo raha fa iresaka aminy mbola mifandray tsara amin'ny tavaboky mantsy zay fa inona koa ty tavaboky Facebook le zany raha tsy hainy las mino fa handray anareo iasa amin'ny hotely ny Amedy noho ny fihavananay ka jao ny asa rehefa tonga any de misaotra anao ry dadato saingy tilo misy indro kely ny mpandrafitra ihany indro kely ny mpandrafitra ahoana andray ka zay nge tsy manana na de hoe sarandalana andehanana any akory azy aza miasa saina amin'izany fetoako manontolo ny fandehananareo any Arabia misaotra betsaka ary tonton tena mitsinjo anay ambody tokoa ianao ary tavita ihany miboa kely raha ohatra zao oelavelona ny ianao ary zay koa tsy mifaty aingany tsy misy isoranareo zany ataoko ahoana moa fanary anareo zanaka anabavika
Eny ary fa ngatadalana aloha fa mbola maika iasa ary dadatoa. De miandro ny valy teniny amedy sakaizanao any Arabia zany zay e. Fa andeha aloha fa sao de taraiky eto ka. Ainao ihany ny asany am'izao ny Frantsa fa vavahady midiny miarahaba an'izay tarafidiranako. De omendalana se de mahazo toa amin'ny asa e. Za koa anaraka ny lara iasany Arabia la zarery ve nitokaiky aty sady ny tsena tsy mandeha firy fa ny kila miena andreo manalo loatra ny feanantotra. Eny fa tsy misy mivary teny zany tsony rehefa tonga any Seria. Fa raha anao hatreo ny asa nakoetra fanaondira te hiaraka amiko any Arabia ndry. Ohatro ny mampitambo koa nge la zany e. Nefa inona ny veloman'ny lara tsy mivola tamin'ny fivarotan-tenako. Fa ngamo zany velom-potsiny fa tsy ny sécurité kosa e. Tsy very vola sy ny alamay ndry raha tsy zao lehilahy zao ny ambina ndry. Azafady fa samy niasa sika. Ka hitondra fotsiny velasa tsy hitondry e. Za koa ve de ahafoy andry e. Tsy misy misaraka zany eo fa salaka sy raviny eo foana tsika e. Ay kosa. Everiko fa elan'ny la oatra amin'ny bus rehefa tonga amin'ny tanjony lahy elako. Aiza. Tena tiako ngendry sady zarako aza nahitasa mihaja ho atsika e. Fa tandremy fotsiny ho aso manondra anany ka hoe tratraka mampirafy a. Sady ataoko tsy azony tsy afany moro musulmane. Eny lesy vadiko a. Mahazo matoky lafa ny larery linda rehefa andy. Merci akipiso a. Arono a? Manaiky ny ferahantsika ho any ve aloha se dera sy tonton ny lisany. Ka olona telo mihitsy ary ngeny de davin'le pata be ozy tonton e. De nikoziko taminy fa tonga de ndry zany no miaraka aminay mitsamma de nanaiky izy. Ay kosa? De nahoana ozy izy se dera? Tsy makaiza eo iny rehefa nanaiky tonton na ikomsatakan'inona azy e. Eny ary fa matoky an'la zany chérie a. Don't krapaka fotsiny ndry fa milamy io e. Fa meo ambina piao aloha za fa te pince kely andinihako an'izany kandrany Arabia zany aty a. Andray kosa ary Jimmy. Mba lay vao moa fa za mbola hipasoka e. Elaza matory fotsiny ko. Eny aky malala. Tiako ery nge ty vadiko manja be ty sady tsy foko e. Zany a. Sao de mba atao mama saosy fotsiny tena mariny. Tsy zany kosa fa tena lovy amindry le bandy matongo vovo miaraka amindry e. Oaiza koa moa ianao fefa azoko tamin'ny hodifidy e. Izy ty fa tsy linda. Tsy afa miala amiko tsony ianao ary tsy maintsy ty mandra-pahafatiko. Amelikeliko ngandry angalako vera. Fa ela ve maninona e. Efa ndeha asalina ary rehefa aveo de sotro toka hariva koa ve. Aizany razoba, aize. Tsy misy ny amanondray zay marina. Ody nareo ato razoba. Tsy mety io fa mandrosoa e. Afakao, afaka ny gadrako. Randevo sy Natalo, afakao ankehitreny. Ody ame aty aminao alindao. Tiavina no ato fa tsy lindary Jimmy a. Efa mamindray nareo zany e. Wa drelity. Ay mutiavina fa tsy linda. Efa tsy afaka mbava denarandra fotsy le asa. Tsy blame za fa bezora aloha de bizu e. Mesora fa maimpotoka ka. Fa tondroko kosa kilalonjandry anna fa za masika. Ka sa tsy ty olona maimpotoka e. Inona kiny tirako. Ato fe aloha sy dera satsy ato e. Mbola tsy tonga avy ny asa izy, fa hoana? Zany tonga de afatra napetraka am'izay ka eno tsara nge. Menanao ay e. La zora zoko fa mila makany amin'ny tonton raha hery zay mitsambara pitso vao maraina. Azonao zany e? Azonao? Azoko fa inanao leany ihany ka. Resaka kandro zany raha zoba.
Kiandra ny Arabe izay mitsamina de lindako. Maninona tsara? Ary ohatra ny rahatry koa na zany efa hoe hiasa ny Arabe izay telo mihoatra ka maninona. Zay raha valeo ny bandy hiapsa aloha. Ase mandalana ny tontora hero alery radema. Vao masila be mihitsy. Eny Kay matatiavina babailo ny rehefa maika amonjy ilay malala koa veloma de tandremo sao de mifanoboka amin'ny potona misaika any anaty tatatrany tsika indray na mikipy aza tonga any ambovo foana. Afaka ny kadrako na devozana talo afaka wakehitiny otaminao ao lindao. Retirety mamy ve ny tsy misy tena masiny. Azo maninona izay derana nanapa-kevitra mangina tany. De keniko ve ny ara-iasa amin'ity zandro mamy lava sy ny sakaizan'ny mpivarotena. Afaka. Za kosa aloha de tsy anaiky ny andehanany any Arabe zany aleo tonga eo fa efa nazava-kely izay. Sady izy indrindra angamba izay miditra izay. Tonga ary neny fa efa natory nga izy dany no reriny ato. Efa avy ny sakafo ry zareo fa napatoriko fa efa mivalo alina mahery nge zao ka raha Arabe koa nge le mitady bus mody. Bonsoir aloha. Bonsoir. Ary ohatry ny vitsivitsy teny nge no zany fa misy nary tiavina Ny hafatry ny zandrinao teo no mahalasa ny saiko tonga teo Jimmy. De inona ny hafany? Mandalovany amin'ny tonton Rahery hono ianao raha pitsy vao maraina. Hay ve nitanterahanao ihany le teninao tamiko tamin'ny telo volana hoe hiasa any Arabe nefa za mbola tsy nilaza ny hevitra akory. Azafady akia ka biasa sy alipody foana koa de diniko ny namerina ny resaka iny tamindriko. Mbola ho adinina hatramin'ny vady aman-janako akoa raha izaniko. Aiza kosa Fa za aloha de tsy manaiky ny andehanana ho any velively Tsy misy lindano aleo andeha amin'izany. Fa nga tena andeha koa ny linda Zany ny teny Jimmy teo ka. Nareo telo mihoatra hono no mandeha. De tsy mba manaiky an'izany kosa aloha vehivavy mpivarotra iny koa ve no anaraka anay ihany. Fa manatena ny avelako andeha koa nga hono zato ianao. Aiza kosa fa mba enoy aloha zary neny Linda ndray tsy maintsy mandely ty ninina filazalahy. Tsy misy linda miaraka amintsika zany letsy na ela mijanona miaraka amin'ny eto dago na miaraka amiko any Arabe tsisy azy. Raha tsy ela no mandidy tsy manapa-ketiko. Tsy mahakorelina le tino ilay ny patorano fa olona iasa ny any aza ngely ty tsy laniny. Ny vola langano ataon'ny fresany akanjo lano itafiny raha mandeha any izy. Tsy mila mpivarotena iaraka amintsika fotsiny ary zany de ampy zay tsy tourisme akory izy tingely tika hitondrana mimi Iasa lesy nataona any fa tsy anao mimi zany Fiala ve tsy azo teneniny sa anao didona toka ndray la teneny zay teneny lary ataovy zay ataony la fa Linda tsy maintsy mandeha. Fa mitadinina mihitsy loha laha tiny be vava amiko mitadinina oka aloha zay famalina rô lasa de rafitra eo mangina amin'izay nareo ka ny dalany ohatry ny manapatra ny mahazoky azy loatra ary tonton satria la tsy mahasara dreny ohatry ny zaza minono amin'ny lindaly ty mahagaga koa nge nanekenao ny andehanany vehivavy ny le ionitry dada to vola langa ho any miala mangina ho anareo fa mba hiteny sa tsy avelanareo ity ny ve arak'izao hitako zao de tsara mihitsy ny andefasako anareo any Arabe. Mbola eto azy nareo mily fanakenda ko mainka ara tonga ny tsy fanaikitra oka ihany ka aza tao an'izany kosa ary tonton lohan-jaza efa mipotra indray ve no atosiko hiveriny tsy mahafaty antoka no mandomy passport sy ny tapakila amin'ny fiaramanidina efa nomaniko anareo tsy tiako verina indray ny tantara ny kaina sy abela tena mifona ry dadatoa mifona fa tsy adina efa maly zay rehefa tonga any Arabe any tena mba alefa zay fa diavina azy nge efa nreseko lahatra mafy vao nanaiky zany tokory tonton tsy misy afaty zay mitsama no pretapoka mifadina etony anabavy ny famaly any an-tanin'olona any zany morzoko malalo zany tokoa le tsy ary zandro tsy foty
Teny ifankaty marina ve nareo sa mody endry toy ny jolamitsongoana eny Tomasoko? Tena minina amin'izy mena-da zanako ary dadatoa fa tsy ady amin'ny zanako tsony. Tena marina ange zany. Za kosa mininna amin'ny linda malalako fa tsy hanohatra anao Razokia. Maninona? Zao no izy Zedera. Nekeko ny andehana ny linda satria tsapako ny fitiavany Jimy azy. Ary noko fa sady hampiato ny fivarota-tena ny linda no hanala ny fitiava-toka ny Jimy koa zany. Ho tanteraka tokoa ny zany ozy izy ny mpino mamarana azy. Ka olona telo raha teo koa ny tadiaviny Amedy. Amin'ny alarobia zao nareo no manainga. Alarobia tsy miverina ve? So de tsy tafaverina tanindrazana amin'izany zay ry tonton Aza de miniminy foana le Sir Jimy Enoy ahy miala eto nareo de mesika ny Latsy Maorisy aloha. Zay vao makany Riady renivohitra Arabia Saodita. Ary eo Riady indray nareo maka fiaramanidina makany Aïl izay misy ny hotelin'ny Amedy esanareo. Aiza tsara hoe misy ny hotelin'ny Amedy Any Aïl aho 200 kilometatra avaratra andrefa ny Riady renivohitra Arabia misy aza raha atao sidimbolona. Efa tanàny lehibe Aïl satria fiaonany lalana lehibe efatra saingy ity ny Talemo ny amin'iny zay ry dadatoa? Voadidina tany efitra antsoina hoe ny fody Aïl ka tena fadio ny mitsangatsangana any. Indrindra fa any avaratra Aïl tany efitra misy mystera zavatra hafafany ka zay mandeha any de tsy tafaveriny intsony matetika. Zany ve ry tonton? Désert de Neufoude? Mbola tsy reko indray zany ka. Matoko ianao fa tsy hoany amin'izany tany efitra hafahafa zany zay ry dadatoa. Tena matoko ianao Mbola tsy tonga ety amin'ny aéroport foana zay misy linda hatramin'izao Tsika kosa nge ny tonga aloha amin'ny 6 volana fotoanan'ny fanomezana fa voalatsaka fefany kosa zaoko. De miandry azy roa tsika zany ko. Inoko fa ho tonga tsy hoe lary zareo ry tiavina. De andeha tokoa mantsy ianao ry Zedera. Afaka 10 taona indray vao hitako. Ka tsy maintsy mandeha kizary neny fa aza malahelo loatra an'io moa Ahoana kosa ry dadany tsy alahelo kosa Vadiko tsy foiko ve no andao andao tsy fidy noho ny adi-painana fa tsy sitrapoko ange zao ry tiaviny. Inona ny velomantsika raha hoe mbola ny karama keloko any amin'izao ny Fransy io ny anteratsika? Eny ekeko zany saingy voasambany misara toerantsika ka mila tsozakako ka na izahako aza nge tena malahelo mafy anareo vady aman-janako zany hoe tsy maintsy mandeha moa zany ko. Efa mila tsoaraka tsony nge na ny ofatrano, ny sakafo, ny fianaran'izy da raha mitoy angamba de tsy ahavidiko lotin-jaza tsony amin'ny farany ko mariny. Raha tsy noho ny fahasairana antsika aloha de tsy nanaiky ny andehananao mihitsy ataona fa ny tongo-dava hitaka ny naritiavina. Za raha zange dadatora hery nanaiky ny antoka ny andehananay ohatr'izao fa tianareo mandeha amin'ny andro alarobia tsy miveriny ty koa ny lozako. Aza hitako ka tsy tafaverina intsony ianao. Mba marina moa aiza ny tany alehanay telo mianaka. Tsy maintsy tafaverina somatsara fa aza miteniteny foana ohatr'izany ry tiavina. Soreo ohatsainao zany finonompo an'izany fa tsy maintsy tafody aty raha endry tsara koa ka tsy manao vady kely any Arabia any. Neny 10 taona nge zay ny vaditsika ka efa nampirafy na hoe nanitsakitsaka anao ve za aloha Eny matoky ianao saingy ny endriany no anarina. So manko ianao mahita kanga tsara soratrano ka anariny ako tamatrano. Soreo ohatsainao zany ry tiavina. Eny ary fa matoky ianao zay aikiko. Angina mihitsy zao zay telo mianaka fa ilozanao. Efa nanafatra amin'ny bazolontsika ka tsy anginy zany nareo Bazolo-panambitsika koa ve asolo anao Ohatray zany io any fa efa reny tonga reny nge tsy misy linda de isaraka amin'izay ve tsika ry Zedera? Malahelo pianao aza mitomany ohatrany moa fa tena tsy zakako marina. Ataovy mihitsy ahafahanao miantso anay matetika amin'ny messenger fa tonga any ka eny ke etsoroako zany vady manoko zany de aza mitomany tsony moa mangina amin'izany.
mafana be kay aty aila aty chéri a. Marina tsy misonika mihitsy ny vatako. Ka indriva vety aniko. Tsapora inona ny tsy tsonika amin'izany hafanana mandoro zany aloha e. Vao tonga taty Arabe mihitsy tsika no efa mila tsy ahazoaina amin'ny hafanana. Tsy indrirery e. Zany mihitsy no nanaovako dosy talohan'ny nakanesako ato amin'ny chambre misy andry ato. Za koa tsy maintsy hanao dosy rehefa avy mandamy mandreto etanreto ka. Sady raitra dia raitra ny salle de bain isaky ny chambre ato amin'ny hotely ato a. Hotely mpandray mpizahatany angety hotelin'ny Amedy ty e. Mba hidio kely aloha hivaravaran'ny chambre io ilay tsy fanalakanjo ka. Zany a. Sokafo tsara ary ny varavarankely rehefa saindry hidiko ty e. Soutien slip fotsiny angamba nanaovako fa matin'ny hafanana zany. Dray akatony tsara aloha io rideau io vao mitanjatanjaka io ndry. Tsy mba any amin'ny rihana ambony akory sika fa aty amin'ny farany ambany ety. Iza koa letsy nitsikilo eo fa ialako. Aleo koa aloha marinina so misy caméra cachée ato amin'ny tony chambre tony a. Ato kosa ve letsy dia hisy an'izany a. Ka tsy vitana manatsofina fotsiny indrindra kehitriny fa efa misy maso mihitsy e. Inona akory fa taitra amin'ny vatako tsy misy akanjo indray ela dia eo ny tehana rarotro. Ka mila ody avy zanana kosa ny eny bandy vaty zany. Sa ahoana aty? Lalo za hanao dosy ka. Zao mba misy fotoana kely sady tsika tsy mahazo miray chambre raha teo ozy Amedako. Zay kosa aloha e. Tena bedina voaroka mihitsy izay mpiasa tratra amin'ray chambre. Dia anao kareny mandritry ny 5 taona ve tsika? Tsy misy haritra an'izany kosa fa ny findrafondreo tsy azo avela rehefa misy fotoana. Raha ela zany nitaka ny sedera tsy ahita ny vadiny mandritra ny 5 taona dia ahoana? Ahoana amin'ny ahoana moa? Inona fotsiny ny ataon'ny Lara tsy mahita mandritra ny 5 taona? Tsotra ny valiny ka. Sala amin'ny ataondry tsy mahita mandritra ny 5 taona. Tena vetsy laty ka. Fa zao Linda, tsy matoky any Ameda ka tsy ilaiko ndry misarisary mamlery a. Efa mifanarahantsika fa hiasa ny alehako aty fa tsy varo tena ohatry ny tany Amadaritsy mia. Noho izany mahazo matoky ala fa ny larery a. Ohatry ny hitako taraiky amin'iny mantsy le rita amintsika niraisiny tao amin'ny braony iny. Tsy zarery fa itsy mikomba nasikaritra an'izany. Ohatry ny tsy ratsy kosa aloha le Amedy. Sady mbola tsy tena antitra. Hitady vola ny alehako aty ka ho laviko ve raha mila izy. Ianao koa raha jimma tsy afaka ninona fa efa voafatotry ny ody fitiako a. Tena enzana lesy ny koatra natiry sedera ka. Marina tsy tena valaka mihitsy aho zany le. Ataona lesy raha jimy fa zay le mitady vola ary zany zaiko. Raha volana sy tapan'izay ny asantsika tato amin'ny hotelin'ny Ameda fa hitako minena daholo na zana lindana ela. Mafy any aloha le asa e. Tena mila tsoandriko mihitsy lesy nidirako atao amin'ny chambre fahatoreko ato isanandro tena valaka e. Ka tsy mahazo mamonjy chambre raha tsy amin'ny 12 alina tahako izao. Nefa mitelo maraina indray dia efa mifomanao raha ny an-dakozia. Dia ohatra zany hatrany ny atsika fa tsy ny zoma tokana ihany. So ihany aloha fa mba tsy masika Amedy. Zay aloha dia marina. Tena milay le risangy mafy le kosana ka. Ny azo kosa aloha dia efa nitsorony aloha e. Tsy misy atahoranareo ny karama ary omeko bonus isan-taonanareo izy. Kanefa koa izy tsy mitazona izay tsy tamana na hoe tsy mahatantany amafiny ny asa ato. Omeko somatsara izy ny karamany sy ny pasiporony ary ny tapakilodinina zany. Vavaka soa misy sira zany tika tokony izay hinana azy a. Mbola zany lahy lesy rajimia. Mbola rovinina nefa voatapitra ny 5 taona. Misosa io zany fa azakivy am-boalohany ohatry zany nareo inona ary ty. Ny kapa etindrika misosa ho azy lesy fa ny lakana azy mila voy a. Ary zay atondrian'ny lahy ato amin'ny chambre ko lazaina fa maiky atory aletsy. Indrana chargerana telefona lesy fa mitapitapy ny ao a. Otry fangaly ty tsy mitondro Linda Ka mbola ampiasainy zao ny azy dia tsy andriko fa milona beko. Ty ary ny araindra amin'ny lahy dia avereno ny rapitsy maraina. Okey rangafa averiko ny lahy. Ary aleo amin'izay pafa miandray Linda. Efa maraika 12 alina mahery zao ka aninona andray lahy mba ao amindray aloha ny kofobainy dodo any io e. Nga hita fa mila azy ny tenanay.
mbola ohatratra amin'ny miray sambra amin'ny alina io ianareo fa efa miteny aza e, marina e. Ary raha be voky io Linda dia aza manantena ny asa atsitsony. Kalme la fa efa mailo amin'izany tsika e. Mba sahako lesinareo ka, marina e. Anisan'ny fitsipika amin'ny fenim-piasa ngeny tsy miray sambra amin'ny alina nefa dia mbola mangala-pinana ihany nareo ka. Tsy mangala-pinana ary zoky fa ny anahy no aniko a. Mongandray ny alina fialan-tsasatra ty. Ndeha resaka mitiavina aloha dia atorika. Ohatra vao saika iantso azy amin'ny mesanjera dia izy indray teny miantso fa misy inareo. Ndasy eo raisina. Allo? Allo, maheno ve ianao Zedera? Maheno fa misy inary neny no miantso aloha, Tena marary ny sanatsika ry dada. Tsy hitako sy atao. Zany ve? Fa iza marary? Mioty sa fenitra? Mioty. Nihetsikio arivo io indray ilay aretina efa saika nahafaty azy tany Tondasa. Marina ve? Raza marina. Dia manahoana nefa izy eo ka? Mbola mitohy foana ilay krizy fanaony hatramin'izao ka mila ho kivy sy matahotra mafy ah. Aza tonga dia kivy aloha fa tanjao ny saina ry tiavina. Ka inona ary no ataoko e? Ty tsy misy vola akory mba hakana taksi sy hitondrana azy ingana any amin'ny dokotera. Ty amiko aloha misy vola ihany amin'ny poroboara voangiko e. Nefa amin'ny fomba ahoana no andefasako azy aminao zao dia zao? Tena vaky ny lohako Zedera. Ho faty mioty kely raha tsy voavonjy. Aza miteny izany fa mitonia aloha ianao ry tiavina. Ka inona ary no atao e? Ny andro aty koa efa mialina nge. Zao atao e. Tsy hoe telefony ny dada Torahiry dia misambora volany aminy fa zaho manolo azy e. Dia anako tapa azy amin'izao andro efa alina be zao ve? Vonjy ainy io ry tiavina ka inona no tsinao amin'izany a? Inoko fa tsy maintsy ho tonga any aminao dada Tora vao ilazanao e. Aleo ara-tsoko izy fa mandeha ny fotoana e. Avelako aloha ianao. Zay fa mahirezaka iry neny a. Bizo mamy be mivady malalako. Bizo dada. Mbola tsy matory ve lahato ry Zedera? Mbola tsy matory fa ahoana lesy ry Jimy? Tena tsy reviko raha ngany zavatra hitako teo a. Inona indray ty mampisenao tamin'ny lahaty e? Ao letsy a. Ao amin'ny efitry Linda ao. Ndry? Fa iza no amin'ny efitry Linda? Iameda letsy a. Iameda hoe? Eno a. Vao namono varavara Linda dia izy sy Ameda mifanolakolana eo ambony fandriana ny tazako. Any ka naleko miverina. Miverina fivarota tena fanao zany ny lasa sady pata be mihitsy ny rancho. Tena tsy manaiky an'izao aranga. Efa mifanarahanay fa tsy mikilina tsony izy rehefa ty Araby nefa mbola toizany foana. Dia mahaiza minona lesy fa lany saka mitondro a. Zay ny lahy zany. Mbola mandatsa anahy koa ve lesy ala. Tsy mandatsa fa ialany ty hitondra azy ety nge. Nefa efa hainy lahy tsara ny toetrany. Ka tiako letsy izy sady tsy mahafoy azy a. Ka izao ny ataony Ameda dia mody ny mpiasa ny raharahany tsy mahazo miray chambre amin'ny alina. Tsy manambany ny alailary Jimy fa miangavy an'lahy mba mila rery aloha atory. Fa inona koa ty mampifendro an'lahy e? Miasa mafy letsy ny lohako fa marary ny zanako. Zany vely ty. Fa iza mizanaka ialany marary dia marary ahoana ly ty? Mioty letsy lazay ny tiavina teo fa mihetsika indray le aretiny efa saika nahafaty azy ka ohatrany tena tsy mandry mihitsy letsy ny saiko e. Ody ry tiavina. Ody e. Tiavina. Ndry. Fa tsy ato ary ve kiala kely iny sa lasa izany ty andro alina ty. Aleo tonga dia andro sara tsy mety varavarantika. Manahoana nareo ato ry tiavina? Manahoana mioty kely zany? Indrisy ry tatadoa. Indrisy fa tsy tanatsony ny ainjanako e. Zany ve? Loza marina. So dia tsy mahatsiaro tena fotsiny izy fa ao e jereko. Io jereo fa tsy mitembontsony ny fony. Maty ny zanako. Maty ny zanako e. Mioty a. Tena tsy misy hevitra tsony ty marina.
efa manomboka mangatsiaka ny vatany. Maty ny zanak'ory Dadatoa. Maty tsy mba nialany enakory. Mba hankiropaka ihany hoe namelona fiara nakaty raha vao natsoina ao telefonina nefa ataona fa izay ny lahatra anaka. Navoiky ny zanako vao 5 taona monja ary Dadatoa rahery aho. Tsy nisy azoko natao taminy akory fa dia nijery ny fialany aina fotsiny aho. Nahoana ireny teny lozanao sahady neny ry miody kely aho. Miody aho. Mahaiza mionona anaka. Mahaiza mionona fa Andriamanitra mamy ary izy koa no maka. Tsy tandiko ry Dadatoa. Tsy tandiko e. Miody aho. Miody. Ohatra marina. Tena safotra kiala kely ty. Aleo lokosy anangy anaka. Tiavina. Maheno avy ianao e. Tiavina hoa. Tiavina. Koseny fa mihetsika ny Tomasonika. Tiavina. Maheno avy ianao e. Tiavina. Tsy tandiko ry Dadatoa. Nahoana ny zanako no avoiko sahady e. Aza mitomany eo tsony aloha fa so ianao marary eo e. Mbola misy an'ny fienitra nge zanakary mivady fa aza mamofo tahaka izao e. Eny. Inona tsony moa no azo atao rehefa zao ny lahatra. Asa fotsiny angamba ny alahelo ny sedera raha maharezo fahafatesany zanany izao any an-tany lavitra any. Kanefa dia tsy maintsy mampandray azy tsika na tiana na tsy tiana. Sady zanany vavikely tsy foiny io. Aza hitako ka mitroatra ody aty sahady izy kanefa vao 2 volana nandehanany any Arabia. Mino aho fa tsy hanao an'izany izy ka. Dia ho zaka mivery Dadatoa nijanona any fa tsy ho afa manao veloma farany an-janany. Ka afaka ny hanao inona mity elanela tamin'ny mampisaraka anareo nefa izy na tsy zakany azy e. Tsy mety koa raha hoe ny fandevenana an-janany no amoizan'ny asany any Arabia. Asa rery Dadatoa. Eto azo dia miasa saina hoe ahoana ny fomba ilazako izao zavatra izao amin'io fandraisany azy. Aleo raha izany no mampandray azy meloa raha tsy mampaninona anao e. Tsy maninona mihitsy fa zarako azy ianao mampandray azy meloa ka. So za tokony hampahery azy indray no vao maika hamendry fendro azy. Izay indrindra mantsy. Sady aleo raha fa hiandraka etako ny fandaniana momba ny fandevenany. So dia tsy mety izany ry Dadatoa. Zafy keliko maty io ka tsy mety ahoana ary Tiavina ray be ny inga e. Misaotra anao ary fa manana ray aman-dreny tokoa manana anao e. Tsy misy isoranao zany anaka. Aroa naka izy fienitra sy bazolo mpanampinareo. Nihera tamiko amangan-dreniny any ambanivohitra bazolo afaka malika. Dia nitongo nanaraka azy ihany koa fienitra fa raha marainitra ireo mody eo. Ka tsy ho raharaha koa izao ny atairan'ny fienitra amin'izao fahafatesan-jandriny izao. Maiza mionona razoka. Maiza mionona fa izay lahatra. Tena mafiary mila tsy zakako letsy. Tena nafako tsy mba hita masoko akory veletsy ny zanako. Ka atao ahoana e. Mbola salama tsy naninotsaninona veletsy miody kely ny lozako tany nadany nefa dia maty tsy nilany enina akory. Nitsakara ngafa lehilahy tena. Tsy afaka tsy haiko lesy le maso mipitrapitra kely. Nioroko nataony afo ny ananao velomasy hoe aty Arabia. Dia iny farafakahitana. Tena tsy zakako lesy Jimmy. Izay ny fandaran'Andriamanitra fa ny mionona ny azontsika tao lesy zao lesy mitsodrano any lasy Linda letsy no ny asa ty fa ody ara-pitso tena tapaka. Tele fa ody ahoana koa nareo e. Zanako faravavy angely ty maty e. Dia tsy mba hanao veloma farany azy kory avy letsy. Okeko fa hanome tapakila ody lahy tokoa iameda rehefa te ody lahy. Kanefa dia ho fohy lava ny asa ty. Ny asa sy ny voly zany le ty fitady ty hanao veloma farany anjanako lesy ry Jimmy. Tsy ampiverina miody kely ny fandehana lamody. Ary
tsy ho azy irery nakany isan'ny lahy Arabia nge fa ho an'ny fenitra sy tiavina koa e. Dia inona ary zao no nataoko izy lahy tena maizina amiko lesy ny tany aman-danitra arjiny. Izy mianaka mbola velona le tsy banjinina fa inona ary tia mamovo ty. Ekeko fa mafy tokoa zao kanefa avy aloha lesy ny fotoana namaivana miandalana ny alahelo ny lahy. Eny ary ohatry mandresy lahatra ihany ny tenona ka ijanona ary misaotra lesy maka hery fa tena manana raha lahy tokoa manana ny lahy. Tsy misy isorany lahy lesy zany a. Misaotra lesy. Zary ny alatsiny fa tokony mba nakatiana kahery alina koa Linda fa tsy milety belona ao amin'ny chambrany ao. Ka mety mbola misy ataony ngamba fa tsy ho avy eo ihany ve izy rehefa teo avy. Inona kory fa miandry any Amedatory ao amindray izay. Aleo mihitsy rangaha le ako any fa tsy manana fomba mihitsy. Sa avy aloha lesy izy hoany finona no anireny lahy azy eka ty amiko azy. Avy aloha any. Ka amin'ny fahoriana toy izao indrindra nge ny tokony fankahirezana amin'ny mahampiavany. Mpiavana amin'inona moa letsy zay nareo aza mbola tsy vita ninina kory sady tsy hay hoe tena ivady na tsy akorotro. Efa vadiko ny fitondrako azy e. Ary fanangona mbola anirenan'ilay tokantrano ara-dalàna ny tanjon'ny fiasana ety Arabia. Vonina nambady any lava izy dia mbola hanohy ny fivarotan-tenana fanaony amin'ny Ametika Tsy haiko aloha izay nampivadika azy no tonga taty e. Efa ela angamba any tsy nanao lavazina toany dia izy miverina amin'ny fanaony indray. Ka maninona lesy raha mitady vehivavy afa raha mbola hanohy ny fanaony izy lehilahy ohatr'izao ve lahy dia hamono passeport amin'ny vehivavy makorelona sady efa zokony lahy raha teo. Eny fa na dia hoe tsara tarety koa azy izy ary hoe niantoka ny fiainan'ny lahatany Madagasikara. Tsy haiko anefa fa tena tia azy loatra lesy e. Tena tia sy babiny tanteraka e. Efa jamba amin'ny Linda mihitsy le zalahy tika. Mampalahelo amin'ny mijery azy ohatry ny hoe voafatotra tsy afa-manoatra izany. Sa ve dia voan'ny ody fitisana aty Fa efa maly amiko venao ka nisan'ny lahy aty amin'ny chambrako sa itona kahery an sedere. Efa nilasa fa mbola nanao douche fa ialany te andeha melotany. Ka adiny firy ianao nandrasako tsy mipotra foana ka. Sa efa vatanao mbony vatanao ka adiny ray vao vita ny fandroana. Tsi! Andeha any alesy rehefa avy eo fa inona mampiakatra ny lahy eo Tsy misy fikafikainao intsony eo Linda. Fantatro ange fa miandry any Amedy ianao io fa tsy andeha ho any amin'ny sedera akory e. Efa hoe andeha any aho Ka inona fotsiny ary no mampilonanao tato e? Nanao doso marina samy fampidosodoso tamin'ilay kisolavoky ampongo iny. Tsisy an'izany fa ela koa. Ka fofo-tsigarana izy ary zany fa tsy any Amedy e. Zakela zavikana Ka moa letsy fa nandalo vetivety fotsiny izy Ay zany no izy. Na vetivety na ela be de efa ninana tena izy ilay matomboly ty Fa nanomboka oviana koa moa elany sa mamelaka Nanomboka androany raha tsy fantatrao e. Loza fa saro-piaro ty marina. Nresaka fotsiny ngeza efa tsy nisy ninina e. Zaho aza fikafikana taiza koa ny saka nanoroka trondro fotsiny fa tsy nihinana. Sa inona nampikorotana ny fandrinanao takan'izao ary? Finoy arangara vononao fa niarak'izay teo De mora aminao ery ny cause zany amiko. Ka mila volany aty sady mbola tsy fadinao koa e. De zany ny asainao mivadika amin'ny tokony menao atany mada. Se tiako ihany io fa tsy rarahanao. Mbola be vava ihany tena Mbola be vava ihany. Fonjeo Kenday tena taperiko nay tena an'io. Am'izay sady tsy antsa any Amedy. Septra jimia kenda maty tena androany e. Kenda Molo ty jimia finary ty ataony laty avy aloha lansa na koa lafazaka andeha otrany io. Miseho azy milay loatra ty razoko fa leo taperiko esoro ny tanany laty lahy ve tsy misainy esoro Ka manahoana ny fahasalamanareo aty anaka? Azo lasaina ho salama ihany aloha zay Dadato manahoana? Salama tsara aloha fa elaela ny tsy taty aminareo de zao tonga mamangy aty zao e. De misaotra betsaka mamangy anay fa inona aloha narosoko anao e. O kareso fahaza misahirana ary tiavina. Fa iza indray ny tokony sahiranako fa tsy ianao e.
Oko zao afa mbola vokovoko vao marainako. Enindray ariko. Ka nakaty fotsiny afa nalaila nosy fenitra. Ka zaririny izao no ato fa fenitra vao lasa naterin'ny bazoly any am-pianarana any. Vao makara tsara raha hoe tsy ho fenitra ka. Ohatry mifanohitra ngeza ny teninao zany ry Dadatora Hery e. Mifanohitra ahoana? Eo ianao ny teny fa malahelo azy fenitra. Nefa avy eo indray milaza fa vao maika tsara raha tsy eo izy. Satria tsy tiako reny ny resantsika e. Zany ve? Fa maninona ry Dadatoa? Tsy zany fa nanonofy hafahafa ho alina. Nanonofy hafahafa? Nanonofy hafahafa ahoana ianao? Oviana aloha ianao no resaka farany tamin'ny Sidery. Vao alina mihitsy ka? Dia inona no lazainy? Azo lazaina hoe milamina ihany ny fiainany ihany na dia tsy afaka tsainy azy miody kely. Fa nanahirana azy dia tsy misaiky namonina hafaty an'i Linda zany. Fa toa hoe misakaiza amin'izany amedy patron zareo izany hono angaha? Ay ve ka nisy an'izany? Indrisy fa natenako hampiato ny fivarotan-tena Linda ny hamafy ny asany arabika nanjo vao maika hanapirisika azy hanao fivarotan-tena miady zany. Aiko amotsampona na hiaran-doha zany la reny ankizy ireny. Ka hatramin'ny dimy mba afaka tamin'ny taoko ary zany nivadika ho mpamono vehivavy indraiko. Saika tsy afaka izay dira mihitsy nge hono ny tanana nanan-kentan'i Linda zany. Fa aratara kely hono namonjeny izay dira azy dia efa maty mihitsy Linda. Zany eo ihany fa raha izay novoko izay no sanatry hitateraka dia ho loza tokoa. Zany ve? Fa inona marina loza ny nofony Dadatoa zany e? Ka nanonofy azy telo nandeha tany an'efitry ny fody angery-tiaviny. Tany efitry ny fody? Tany efitra aiza koa zany? Tany efitra manodidina faritany Ailina Iasany Sidery zany anaka. Ay ve? Dia naninona tany amin'izany tany efitra izany hono zareo? Tsy haiko aloha fa zareo mamaky vaky an'ilay tany efitra fotsiny no azoko nofy. Tena nahoana ry Dadatoa? Nisy tempête de sable na tafio-drivotra miaro fasika izany hono nandrakotra azy telo. Tafio-drivotra miaro fasika hoe? Zany tokoa. Fa ny tena loza dia ny fandimby nanjavona atao anatin'izany tafiditra izany izy telo. Nanjavona ahoana ry Dadatoa? Ao anatin'ilay tafio-drivotra manerana an'ilay tany efitra dia misy tadio-pasika mandehandeha ary manenjika sy manarina amin'ny zareo tsirairay hono. Ahoana koa zany? Tadio-pasika be manana avy eo amin'ny 3 metatra eo ilay izy ary manenjika ny zareo avy aoriana. Izay tratrany dia saronany, naton'ny ny ateliny dia manjavona tsy hita avy eo. Maninona tsara hoe ry Dadatoa? Ray volana izay nirahako tamin'ny amaity. Izay tsy mi kosa nanjary tsy mifampiresaka tsony hatramina mpiady anay. Fantatro fa mbola tena tia tsy misy angy. Samy resaka amiko satria moa tiako tsy jerena sy avina vonana. Anio alina kosa no andreseko lahatra azy rola andeha hiaraka amiko an'ny fota. Tsy hitako rera makany. Midira fa tsy midy io e. Ka tonga izay ry Linda araka ny fiangavianao. Misaotra amin'ny fahatongavanareo. Mandro soa dia io misy seza iray azo hipetrahana ry Sedera. Zazy tsy mi kosa aleo hipetraka eto am-pandriana. Ka eny ary? Fadinikinary zany lazainy Sedera tamiko fa tonga amin'ireny tsanotsano. Dia miheno ary izay araka ny fiangavianao mba hoe hiresaka aminay ry Linda. Nefa tsy atahoranao hoe ho avy tampoka ato an'efitra ato ve aloha iamedy Tsy isy amedy tonga izany eo ka. Ary toa tsy miteny Jimmy? Sa mbola tezitra amiko? Lasa saina fotsiny amin'ny filazanao hoe tsy misy ameda tonga izany eo ka. Tsy atao aminao moa ny lasa nisy akalina. Samba niova emploi du temps lery andro any? Eny tokoa. Ahoana no azahoanao antoka fa tsy ho avy eo amedy? Satria nilazaiko fa Jean Rouge ahy e. Indray ny tsy hitako. Maindry? Mba karemindreto izany ny deba. Nanakanako azy sakaty fotsiny izany fa tsy mandeha fadimbola an'izany akory. Tompony natodohanareoko. Aleo amin'izay atomboka ny sinema fa so tsy voasarika hiaraka amiko reto. Ka mihainanao ary izay rolahy? Tsy izany rehefa zao ny atsokanareo rolahy. Sapako fa tena diso ary
tsy netana ataokay fonako eto anatrehanareo. Zany Mifona letrery fa tsy ny tanany tokony meko tamin'ny latany mata. Mamelany atsoko fa tsy amerina tsony atsimia. Mandohalika sady mifona eto anatrehan'ny lala tsy afatiko. Ka mifona amin'ny laony izy zandry ka ahoana? Ahoana ny valy tenin'la? Eny raha vokatry ny fony zany dia tsy mitana lahelo aminy ahy. Tena vokatry ny foko tokoa ary misosaky malala. Mitsangana amin'izay fa aza mandohaliko tsony faly aho rehefa tonga sainy ndrika nanapa-kevitra tsy araka amin'ny deba tsony. Za koa mbola tsy niova sady mbola lovy amin'ny raha teo. Mahafinaritra rehefa mahay mifamely ohatr'izao nareo Saingy azo antoka tokoa ve aloha fa tsy araka amin'ny amedy tsony ianao Linda Nandaitry ny dingana voalohany eny. Ny dingana faharoa amin'izay rehefa miverina mifatokisandreto Eny tokoa inona ny profiko zindry amiko fa tsy araka amin'ny amedy tsony ry? Satria iala tsy asa tao amin'ity hotely ity tsony mba ho fanazako an'la chérie. Iala tsy asa ato voately volana mahery nge zay nahatongavantsika taty Arabily Linda Eno nahita kandra hafa tingandry de ahoana zany? Tsy asa no hitako fa sekream-panakarenantsika telo raha vonina iaraka amiko nareo. Sekream-panakarenantsika hoe tena tsy kopy afazavao tsara ny kozindry za koatra mbaliana fa azavao tsara kosa aloha Linda Sao misy toerana mitahiry arena azontsika lehany ho any. Zany ve? Toerana aizaka izany? Ary ahoana nafatarandry an'izany? Any amin'ny désert de Neufoude letsy Désert de Neufoude hoe? Ry vinona mataitra nareo roalahy amin'izany? Efa nilazainy dada tora ery taminay no mba nitany hevitry Neufoude Linda. Ary nandraranay mafy mihitsy izy mba tsy andehany fa zay mandehany no tsy tafaverina tsony ange Tsy marina zandry sedera. Ahoana Tany efitra mitahiry vakoka sy arena maro Neufoude. Ary tsaona hely mba tsy akanesan'ny olona any ny filazana hoe zay makany dia tsy tafaverina tsony. Kozy Iamedy zao ny tantara tamiko fa naka volamena tany hono nampanankarena azy sy ny ralahany. Misy tepoly sy karazan-dapanandriana tamin'ny andron'ny antikité hono ihany. Mazana mbola voatahiry eo amin'izy ireny ny vakoka na volamenan'ny andrianandry ary tany. Mba marina ve zany Linda Ka nampidera sary tamiko mihitsy ange Iamedy Mody nangatahako taminy mba ataoko fahatsiarovana le izy. Dia nafindrany tamin'ny telefonako. Eo jerenareo nge reto sary reto Aiza hoe? Reo. Why? Sarina vova fahafa any amin'ny desera be reto ry zoky Zany ve? Ohatrany hoe lavabato mahazo lehibe ny sasany. Ary reto indray ohatrany hoe tepoly na lapa mihitsy. Tena mahavariana tokoa reto izy Jereo tony zany zao ny lampanandriana tamin'ny andron'ny antikité. Anisan'ny fokony ry tany amin'ny efitry Neufoude ary nanamboatra an'ireny lapa tapoka von'ireny hono ny foko Tamodien sy Nabatéen. Tiray ty zao nolazainy fa lapan'izany mpanjaka Obakar zany hony. Ary mbola mitahiry zava-tsaro bitika saina izy sy ny zoky niverenana any. Zany ve le ty Kotsindety fotoanantsika any io lapanao Obakar io chérie Io fa tafajapaka ratsimo. Sedera sisa mbola ohatrany tsy resy lahatra. So dia mba ho fatifaty foana any amin'ny tany evitrany izy misy antony ange mahatonga andrarantsika mafy dada tora hely Tsy ela ve le teny Linda teo eny tsaona hely fotsiny filazana fa tsy tafaverina izay makany Neufoude mba tsy akanesan'ny olona any. Misy arena voatahiry tokoa any matoa lasa deba be tahaka izao Iamedy no tafaverina avy tany. Kanefa mbola tsy tany zany akory Iamedy fa tiako iaraka amiko fotsiny le vendrany reto. Sedera koa tsy maintsy ho vonoaka orena kely fa tsy hisy fampizara rena amin'izany eo. Raha mahalaina nareo raha zoky dia aloha izay mitsamo mipafa mijanona mandrevonasy eto Sady efa nanontaniako tamin'ny mpiara-miasa amintsika ny lalana miala vety makany Neufoude Ka iaraka aminay ve ianao ry sedera sa hijanona ho mpanompo mahatoky ny Iamedy eto Na fotsiny asa tao amin'ny Iamedy fa dia
nanaiky araka ny Jimmy sy Linda ihany. Tsy nifandray tamin'ny tiavina koa nanomboka afako maly fa tsy tela aza amin'ny fanapaha-kevitra. Tsy fikatsahaka-rena fotsiny mantsy no akanesako aty fa ho fiarovako ny zandriko tsy ho faty rery. Ka mbo tiraisireny zay ro lahary tsy manao an'izandry afa-tsy Jimmy a. Andriamanitra mba tahotodiana ity fa ho antiavina sy fenitra vady aman-janako ihany koa nanovako an'izao. Fa anany zany marina. Tena mety aloha ny hevitra rorolany amin'ny fanafenina ny etantsika eto amin'ity kriatra ity e. Tsara afina tsara izy zao seria. Ny fitaovana ilaintsika sisa no entintsika mamakivaky ny désert de Neufoudy manoloana antsika. So ihany aloha fa mba nomeny amay daholo ny farakaramatsika e. Raha tsy izany dia tsy afaka mividy an'izay nilayntsika sika. Ary sedera ho ato tsy mba miresaka firy e. Variana mitazana n'ity tany efitra be manoloana antsika ty ary Linda. Dia tena tsy misy afa-tsy fasika sy avoana manompo mena sisa hitako. Ka mifarana eto amin'ity krihatra ity no azisina any sahany efitra ty avaratra tiako. Aleo eo tazaniko amin'ity maso lavitra ity amin'izay le avoana misy ny lampalehantsika. Ahoana? Tazanao ve ry Linda? Andraso hoe. Wow! Io fa tazako manjavozavo reto a. Zany ve? Manitsy miakandrefana foantsika dia tonga eny. Mety ho dia tongotra adiny roa eo ngamby io. Zany ve? Ao jereko ry Linda, ao e. Aleo aloha isofla kely eto amin'ny bozaka eto aloha fa mbola hibatra be zany ko. Tena marina tokoa ny voalazanao ry Linda. Saingy tena mijofo be nge ny revim-pasika tazako en'izany marina e. Ka zany indrindra no ilana ny solomaso manokana amin'ny vidintsika e. Aleo tonga dia apetaka dian'izao fa tany efitra be rivim-pasika ianao andehanana. Mba meo ako ny solomasoko seria. Mamono maso be ny taramasandro aty zany. Ito are. Elako nge matoro amin'ny tsilamy be eo amin'ny tany eo ka aiza moa no tsy ho taratra ny masoandro e. Maninona raha mipetraka fotsiny ohatrany ataoko? Ty raiso ka? Aza metsika aloha ianao Linda. Aza metsika ho a. Ohatay fina koa teto laty e. Manino Linda no mba nalaminy antsy? Andray, fanao inona amin'iny antsiny ianao sedera? Aza metsika fotsiny no ara tsy teo faty e. Aza metsika. Fa tsy metsika fa hazavonoana e. Fa inona nampivadika latampoka teo e? Marenina koa lafa tsy mimenimeny ohatry mivarotra anana diso famerim-bola eo letsy a. Itaza-potsiny ohatry ny mpijery-bolo mamasina zany amlahy. Tsy tany langa ty biby mandady ho andamosiny Linda ty e. Jereo alabe io. Manina tsara? Alabe hoe maty mama. Efa nahiloko tamin'ny antsy dia mitsako amin'ny tany io e. Tony mihitsy ange le karazana ala misy poizina mahafaty ka zava-doza raha tratrany e. Oely ty. Misy ala mandady koa ty amin'ny sakodony ondanako ty. Zarany laza mba tsy nandadizany ko. Toerana be aly ty reto fa ndao amin'izay andeha ka sady mandeha ny fotoana. Mahagaga indray zany lazainao zany anaka. Sady tsy niantso anao toy ny fanono hoe sedera no tsy mamaly ny afatra miafina nalefanao taminy. Iheny rery dadatora hery roa andro zao zay tsy nifandray tsony. Nefa hatramin'izay tsy tapaka niantso afoana izy isan-kalina. Na Jimmy koa aza mba namako ihany amin'ny Facebook nefa sady tsy hitako en ligne tsy mamaly ny afatra mihitsy. Vavy izy zany ole nitsako labozia. Mahagaga e. Sarara natory alina tontolo dia zonaka aty aminao zao. Fa misy inona kosa raha manao an'izany sedera e. So nisy famalinareo roa aloha e. Tsy mifamaly mihitsy zay na dia kely azy e. Laza tamiko azy izy tamin'ny resaka ifarany fa hoe andefa vola ho anay nge. Nefa aiza hatramin'izao. Ka inona raha nidika an'izany e. Na Jimmy koa aza zany tsy namaly ny afatrako. Dia asa rehefa tsy milamina mihitsy ny saiko e. So dia mba any amin'ny tany tsy misy réseau raha zareo tiavina. Any amin'ny tany tsy misy réseau ahoana? Fa nga zareo mahazo mandehandeha? Tsy afaka mandehandeha zany zareo fa ny aso amin'ny amedy aza manepitra azy ireo ko. Matetika tokoa aloha sedera no taraina amiko hoe reraka be fa mafy ny asandry zareo e. Ka za indrindra ny tena haiko. Mety tsy tamana tsony zareo no ny amafy ny asa ao amin'ny hotelin'ny ameda dia nitady lalakafa. Lalakafa ahoana ry dadato? Voalohany aloha
dia mety mifindra toeram-piasana hafa zareo. Be hotely fandraisam-bahiny mantsy any Ailina satria betsaka amin'ny mpizaha tamin'ny mandalo any. Ie, efa lasain'ny sedera koa zany. Tanàna mandroso be hony any amin'izany Ailina esan'ny zareo zany. Ary be mpizaha tany araky ny voalazanao. Sady maro ny asa any satria ny asa indray ihany no mitady olona fa tsy ny olona no mitady asa toy ny aty amintsika. Dia mety nifindra asa hafa tokoa very sedera. Ka asa aloha raha nifindra asa zareo na hoe nakany amin'ny toerana efa nandrarako azy. Nakany amin'ny toerana efa nandraranao azy? Toerana izy zany ry Dadatoa? Any amin'ny tany hevitry ny fody ka. Tany hevitry ny fody hoe? Aiza koa zany? Tany hevitra manodidina ny Ailina izay Sandry Sedera ny fody. Malaza ho misy karazan-tepolona lampanandriana tamin'ny fahagolana antikité any. Mbola voatahiry eo amin'ny tepolona lampanandriana sasany ihany ny aretsaripidin'ireo foko Tamodien sy Nabatien izay niriry tany. Ka fomba ahoana no andehanan'ny zareo any ary? Ary inona no tena ataony any ka? Ka mety nandeha bus na hoe fiara-pitatitra mpizaha tany zareo ko. Toerana voafetra ihany nefa no azon'ny fiara ale any. Izany hoe any amin'ireo toerana tsy misy loza indry na efa voasokajy toeram-pizaha tany iraisam-pirenena mihitsy. Toy ny any Alola izay misy tanànandreo Nabatiana namonina tao Egra efa tamin'ny 700 taona talohan'i Kristy. Raha mba any amin'ny toerana tsy misy ahina tokoa moa ry zareo mandeha ka ninona ary Dadatoa? Fa raha any amin'ny toerana tsy azo alena tsy tokony alena loza. Ny tany hevitry ny fody andrefa nataka ny Alolalo tsy misy atahorany. Fa ny avaratra kosa manahirana be sady feno mistera ka mety ahitandroza. Tsy afeniko anao fa manamafy asona nandrakandrana nandeha any zareo. Gina nefa moa no tokony andehandehanan'ny zareo any. Satria mety naharery zareo fa mbola misy arena miafina any amin'ireo tempolona lampanandriana any ka. Ireo saodianina ny Arabia aza mitandrina mafy rehefa makany. Fa zay vahiny mianan-kendry mandehandeha na hoe maka zavatra any aloha dia mazana tsy tafaverina intsony. Dia sanatsinaka any amin'izany tany hevitra fahafa izany very zareo. Tena manamafy ary Dadatoa. Aiza ny tany alehanay sy fenitra raha sanatrika manina any Sedera. Wow! Tazako amin'ny maso lavitra eto indray fa miandry antsika ny arena be ry izy roalahy. Zany ve chérie? Fa inona mahatonga andrimo koa izany? Afinga jereo amin'ity maso lavitra ity ry avoana manoloana antsika ry e. Iengane ka ho io zany lampanao Bakary zany. Aiza hoe? Hoay lety tena misy karazam-bovo hafahafa ohatran'ny tepolo sa lapa mihitsy io tazako io? Mety io mihitsy le lampanao Bakary ary Linda. Marina ve lesy? Hoe aiza hoe ny maso lavitra amin'ilay ny jereko azy? Eo amin'ny 3 kilometatra eo sisa dia tonga eny amin'io karazan-dapa io tsika e. Ary io mihitsy le lampanao Bakary andresahany Ameda tamiko fa tsy diso lalantsika. Tazako amin'ny maso lavitra eto fa sady tsy misy mpiambina ny tsisy olona eny zaniko. Mahatsara zavary zany letsy a. Efa kaiky ny arimbe fa mifaly e. Mifaly ihany dia tongotra adiny roa sy hafanana be ny sedraitsika chérie. Mba omeo rano any aminao aloha ry Linda fa tena efa lasady le taty amiko andeha tahita be ako. Tonga dia omeko an'le rano misy pozina amin'izay ve Sedera ho faty any e. Aleo rehefa miverina moto so mbola misy ilana azy ka. Ry Linda. Ohatra e. Azafady fa variana kely ary Sedera. Tia mitavoangy ity ny rano tadiavinao. Za kosa aloha hibaty Ratsilema ihany raha mbola hisotro rano nareo a. Mba andraso letsy fa ela koa zany. Ka mbola lavitra kaiky le tanjona fa mba spidapida nareo aty a. Manarahana ianao ry Sedera fa za koa andeha ka. Ianao mba matanjaka ihany. Ndao fa tratrako any nareo e. Mbola hisotro an'ity rano ty fa tena mainy tahita mihitsy. Fa inona koa ary ty mamaika an'la tampoka teo ty tsy mia. Maika ho tonga ary chérie a. Amin'izay mba mahita voalohany an'izay arena miafina amin'ny olapy io fa tsy hifanasaka amin'ny razoko be. Tsy fanasaka arena amintsika izany le tsy izy a. Fa inona no mahatonga andrimo koa izany? Aza be fanontaniana fa za ihany ny mahalala azy. Raha mba fantatrao mantsy ry Jimmy fa efa mivimbina rano misy pozina mandriana ny Sedera. Iza koa ny fanasaka arena amin'io.
tsisy io mipilaniko tsy maintsy tanteraka. Oay le fa ahoana koa ty tafio-drivotra tapitapiko ty? Za koa aza lesy mba gagako sofa manao an'le solomaso manokana tsika fa tena mitoratsofo be mihitsy a. Zany raha mila ifakahitany zany rivo-pasika zany. Oay, misy tadio pasika be iny aoriana lahy iny chérie a. Tandremo fa manarona ny lahy izy ry Jimmy a. Jimmy! Zay fa lasa le tadio pasika. Ary aiza Jimmy? Lasa an'le tadio pasika ve? Fa aiza la teur Jimmy a? Jimmy! Jimmy! Ty tsy lavitra anao ty zay Linda. Sedera. Siliamo fanavotana sedera chérie. Nanarona sotra nangeja mafy le tadio pasika saingy nitsoraka mafy taty amiko tamiko sedera dia votsitra. Zany ve? Ary nakaiza daholo ny entana teny amin'ny lahy. Toa tanapolo sisa. Za koa nge mba gaga Linda. Oay, misy tadio pasika tamin'ireny aoriana iny fa andao hiala eto aingana andao. Angeronjero Linda fa aza miraikiraiky any aoriana any. Ka nareo ro lahy miazakazaka be dia tsy araka fandraso ary e. Tena efa akaiky any Linda ve le tadio pasika be. Tena tamin'ny manarona azy ty a. Linda! Tena voasarona le tadio pasika le tsy izy fa aleo zay verina any amonjy azy a. Fonjeo ary reto a. Fonjeo! Linda! Takzay dia lasy le tadio pasika ary tsisy nenina intsony. Fa nakaizy Linda teo e a. Lasa iza letsy a. Tena tsy voavotsiko lesy Linda. Lasa le tadio nanarona azy angamba. Very ary zoko fa nanjavana malalako. Linda! Aizy ndry Linda! Afafy zao ka tsy hita mihitsy Linda ary nanjavona hatramin'ny entana teny aminy. Mba andaso le tsy fa mandeha ingana be la zany. Ka zava-doza raha miverina tapiko le tadio pasika be ngely ty. Linda azy efa norakofany dia tsy tatsony aiza naizako. Ka atao ahoana rehefa izay nanjara letsy a. Ndry ary mahay mampiony tena sady la zany a. Nefa vao teo nitomany azy. Ka tsy haiko fa ohatrany manjary tsy malahelo azy kelikely ako. Afapatotra ngela zany a. Afapatotra ahoana le ty? Aleo dia tsoloko fa nasiany Linda odivitela io e. Ka noho nanjavona namaty izy dia lefy koa ny odivitiana ngejany lahy. Kozy ve? Eno a. Ty za dia nitapo tamin'ny makorelo la sady efa zoko letsy le. Tsy tena fitiavana no nahatonga an'izany fa noho ny odivitiana ataony amin'ny lahy lesy ry Jimmy a. Eny e, efa afapatotra zao sady anakarena tsy ho ela. Ny arena tadiavina azy ty mbola tsy hitakoloko faly ambolohany eo fotsiny lahy. Ka tsy efa ho tonga ary vetsika zao e. Tazany fa io manoloana tsika io le karazan-dapa mirakitra reny. Io ngamba zany lapaneo bakary zany e. Eny tokoa. Sady tsisy mpiambina no tsisy varavarana fa mibanaka be ngely ty izany e. Misy soratra hafahafa tsy evakiny eo amin'ny rindrina ambony. Dia ahoana? Tonga dia hiditra vitsika sy lahy ha? Ndao tonga dia hiditra rangafa milona be a. Atao vonona fotsiny antsalavany amin'ny lafa tsy aizy e komba ka miandry aho a. Tena tsisy olona mihitsy ato zany ry zandry a. Nefa be fanaka isan-karazany. Karaza-tseza sary vongana ary karipetra ny betsaka ato zany. Ndo hivadika tsy amin'ny efitra ilany ato ilay izy. Ohatry ny tatsy ambady ihany no ato. Inona reny ato e. Olo ty ry Jimmy a. Misy vata vita amin'ny vato matevina be ty fa avela jereo. Avela. Fa inona nao amin'ny vata misokatra io le? Oay, to vata feno maingoka be. Kanefa jereo ny eo ambanin'ireo maingoka ireo rehefa ilika eo amin'ny antsy ty. Jereny la. Oay le ty. To firavaka volamena isan-karazany. Tena rena be reo le ty a. Dia izany ny vaovao ry dadatoa. Olona masika tsy azo ifampirarahana ny tompotranonay. Horoano ny izay raha tsy malo fatranao anatin'ny herinandro. Ny mpitady trano koa betsaka hono sady tsy maintsy asondro ny niofany amin'ny volana ambony.
raha indray izany marina. Nikolazo mifenitra nefa mbola tsy voaloha ary nampiantso ny direktrisy ny zareo. Dia ahoana ny teniny taminao? Tsy afaka indray ny fenitra tsoa noho ny sekoly ratsy voaloha ao anatin'ny 2 andro ny saram-pianarany. Tena vaky ny lohako ry dadatoa. Sedera tsy mifandray amiko tsony sady tsy nandefa vola hatramin'izao. Ankana bazoly mpanamponay aza nalefako nody any keo maraina. Sady tsy maharaka ny sakafonay ihany tsy vitako tsony ny karamany. Okizay anaka. Okizay fa efa reko daholo izany ary aza manahy fa hanampy anao ahy. Izany ve? Ataoko ahoana moa ny hamelanao irery? Tsy maintsy hanampy anao fa zanako ianao. Dia misaotra ry dadatora hery aho. Tsy hitako sy havaly ny fitiavanao anay fa dia misaotra indrindra re. Andriamanitra ny hamaly ny soavitanao aminay. Dia okizay fa aza mitomany tsony ry tiavina. Ka manohina ny foky loatra ny hatsara-pahananao aminay ka. Arono efa tafaresaka tamin'ny patron andry Sedera ihany ve ianao sa mbola tsy nahazo azy? Voasaika ho any aminao mihitsy anga ilaza aminao ny resaka ay. Nefa ianao indray no tia ny tonga aloha aty amiko. Fa ahoana aloha ny resakareo fa mahaliana ahy Misy vaovao momba ny Sedera ve? Anga tsy efa 2 andro izay nialan'izy telo tao amin'ny hotelin'ny Amedy. Efa 2 andro hoe nialan'izy telo tao anatin'ny hotelin'ny Asany? Izany tokoa. Laza tsy tamana ry zareo izy Amedy dia nangataka hody ary meko azy ny farakaramany. Andray? Fa inona hono tsy natamana azy telo ka nodiny sahady? Tsy fantatra fa dia tsy tamana fotsiny hono zareo e. I Amedy nefa tena azoko antoka fa mahay mitondra piasa. Inona ary tsy natamana ny zareo tamin'ny asany voatelo volana mahery monja? Asa, mety zakany angamba ny toetrandro mafana loatra ny Arabia satria mahatratra 40 degré ny hafanana any amin'izao volana iresahantsika izao. Na hoe mety nahita asa hafa ry zareo na koa ahoana? Na koa ilay atahorako indrindra dia ny fandehanany zareo any amin'ny tany efitry ny efody. Mety mora amin'ny zareo mandeha any fa miverina kosa tsy ho vita mivelively. Izany very dadatoa? Ka tsy ho very izany izahay mianaka raha sanatriaka lasa ny Sedera. Dia ambangy tokana na ny misteriny Obakar. Nosoratan'ny Aksiel, Novelominy Vantso, ny Ravo, Saloy, niaraka tamin'ny Faly, Tahina Nantenaina, Arsinez, Roland Ramanatsony nandray feo, Anjariliva ny Nana Totosa. Mbola itoy.